Tontsaina eny amin'ny Université Antananarivo nanomboka androany ny fivoriana iraisam-pirenena mikasika indrindra ny teny sy ny fomba amam-panao izay andraisan'ireo firenena ao anatin'ny faritra Aostroneziana anjara. Pikaroka 300 avy amin'ny firenena 80 no mandray anjara ao anatin'ity fivoriana ity. Pikaroka 300 avy amin'ny firenena 80 ao anatin'ny faritra Austronésien toy ny Australie, Malaisie, Indonésie, Seychelles no mandray anjara ao anatin'ny fivoriana iraisam-pirenena mikasika ny teny sy ny fomba amam-panao izay tontsaina eny amin'ny Université Antananarivo. Natao hifampizarana voka-pikarohana ary traikefa eo amin'ireo pikaroka ity fivoriana andiany fa 14 ity fivoriana tanterahana eto Madagasikara. Fotoan-dehibe tokoa ny amin'izao amin'ity herinandro ity manomboka androany 17 Jolay ka hatramin'ny 22 Jolay ihonana firenena maro mikasika an'izay haiteny Austronésien. Rehefa mitaony Austronésien moa zany dia aty amin'ny Océan Indien aty any amin'ny Pasifika ary aty amin'ny Indonésie aty zany zay hijerena ny fikarohana mikasika an'izay teny izay sy mikasika ny civilisation moa zany indrindra satria dia hita fa misy zavatra hitambarana ka ny tena andrazana efa nisy ny fikarohana hisy ny échange zany amin'ireo pikaroka ireo satria dia pikaroka avy amina firenena 14 no tonga eto Antananarivo eto Madagasikara zany amin'izao fotoana izao ary dia momba an'izay civilisation zay fa mariko eto zany fa dia tsy hoe miteny Austronésien hoe avy any ivelany seto fa indrindra fa ny ato anatiny koa satria fantatsika fa ny tenintsika malagasy dia tsy dia misy teny hitambarana ary mifankahazo ny malagasy rehetra manamafy ny firaisan'ny malagasy ny unité nationale mihitsy zany ny fahalalana hoe aveza marina ny atombohan'izany teny malagasy izay iray izany. Ankoatra ny teny sy ny fomba amam-panao jerenao anatin'ity fionana izay haritra efatrandro ity ihany koa ny momba ny lafy ny fampandrosoana. Ny Akademia Malagasy sy ny Ministera ny Fampianarana ambony sy Fikarohana ara-tsiansy no miara-misalama mikarakara ity fivoriana iraisam-pirenena andinihana ny momba ny teny sy ny fomba amam-panao Austronésien ity.